eny ary falomerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tonga amin'ity andron'ny ity a manomana fiadanan'ny Tompo amintsika ho an'ny mpanaraka en ligne koa dia falomerabantsika rehetrarehetra amen. Ny fampisarany afatra indray isika an'io a dia afarako matetetika tatoato hoe izay anjaranao amin'ny Tompo raisiny amen. Aza misikotra, aza mitady afantatra alay tsy azonao fa lay omeny ny Tompo anao izay raisina androany. Dia lazao ny namanao androany hoe manan-kambara aminao izy androany amen. Dia zao fanambarana ihany koa izay matetika miveriny eto atonga lany ny sofinao ian'ny filazana aza vela iala eo masonao fotsiny izy. Indray io teny io io mila misisika miaino fa raha vao tsy misisika tsika miaino dia misy zavatra be dia be manafika atsika rehefa miaino afatra tsika, manafika ny torimaso, manafika ny anoanana, mahita an'izany te hivoaka tampoka eo tsy te hivoaka fa rehefa tonga ny fotoana dia te hivoaka dia lasa any ny concentration mihetsiketsika eo am-pitoerana eo, manao sokosy eo am-pitoerana eo fa tsy izay ilay izy fa atonga lany ny sofinao aza vela hiala eo imasonao izy amen. Iaino amaky andalatsotra masina ray isika ary ohatrany hoe tsy haiko mety hoe azo atao tsy mamaky an'ilay izy fa hitako hoe misy tsy à l'aise mihitsy raha vao tsy mandray an'ity boky maintimainty ity dia vakina leona dia efa fantatra an'ilay izy dia ndao tsika hiaraka amaky an'izany boky Matthieu toko fahaenina, Matthieu toko fahaenina andininy fasivy ka hatramin'ny fahafolo. Matthieu toko fahaenina vakentsika ny andininy fasivy ka hatramin'ny fahafolo. Dao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, raha inay izay any an-danitra ho amasinina aneny ianaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra amen. Iteny io no omen'ny Tompo atsika an'io. Mino aho fa ampiresaka teny any Tompo fa tsy fombafomba ny tenenako hoe tsy fantatro izay tokony ho lazaiko fa tena tsy fantatro izay tokony ho lazaiko. Ny fantatro fotsiny dia io ny aingana, ny fantatro fotsiny dia io ny tokony ambara. Ity teny ity izay ainina rehetrarehetra tsy enjery raha mbola misoratra koa hoe kristianina ary na dia tsy kristianina ary dia mahay mivavaka nampianaran'ny Tompo fa androany isika mifampizara mikasika ny etapany voalohany anankiroa io. Zao ilay vavaka nampianaran'i Jesosy hoe rainay izay any an-danitra, fehezanteny ray izay. Faharoa ho amasinina ny ianaranao ary fahatelo ho tonga ny fanjakanao. Io fahatelo io no resantsika androany satria na ny antony ny 7 faingo 7 isanjato kristianina tsy mahalala koa rehina ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra fa ohatrany hoe tononona fanjakan'Andriamanitra fa inona ary zany saika zany koa ve dia tsy hainao hoe fanjakan'Andriamanitra zay dia resaka tsika androany inona zany fanjakan'Andriamanitra, inona zany fanjakan'Andriamanitra. Io vavaka izay nampianaran'ny Tompo io dia misy filarany napetrany mihitsy. Vao nanomboka izy dia nametraka aloha ilay fehezanteny voalohany rainay izay any an-danitra. Izany hoe ity vavaka ity dia vavaka natao ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ilay miantso, ho an'ilay manana zo pirenen'ny lanitra izay miantso an'Andriamanitra ho dadany. Izay aloha zany voalohany indrindra. Tsy ny rehetra zany aloha no concerné, tsy ny rehetra ny tafiditra, tsy ny rehetra no nasainanao an'ilay izy fa ho an'ilay miantso an'Andriamanitra ho rainy. Ny dingana faharoa dia ho amasinina ny anaranao, izany hoe manome voninahitra anao izahay, mankalaza anao izahay, mametraka anao eo amin'ny toeran'ny ambony indrindra izahay ary manomboka miventiny amin'izay manomboka eo amin'ilay zay le andininy fahafolo zay le andininy fasivy. Zay aloha zany tapany voalohany iny ohatrany hoe fiarabana, ohatrany hoe
fampidira-teny dia miditra amin'izay amin'ny ventantsika ho tonga ny fanjakanao. Inona io fanjakan'Andriamanitra io? Ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy a dia miverimberina foana izy io anatin'ny filazantsara ao. Ohatra tsotra zao rehefa miresaka tsika dia haitsika tsara ny Matthieu 9:7-10 hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zavatra rehetra. Dia ny fahazon'ny olona ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Sa tsy zay? Ataovy ny sitra. Rehefa miteny zany ny olona hoe ohatra zany zao hoe tsy manam-bola dia avoaka ny verset Matthieu 6:33 katsao aloha fanjakana e, dia zany ndana mivavaka. Zany hoe raha tsorona ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra dia ndana mivavaka. Zay ndana manompo dia rahan'Andriamanitra manaova rakitra, manaova asa-pivavahana maro isan-karazany. Zay ny atao hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io fanjakan'Andriamanitra io ihany koa naverin'i Jesosy foana izy io tao anatin'ny filazantsara, ary izy nitory ny fanjakan'Andriamanitra. Izy nitory ny fanjakan'Andriamanitra teny rehetrarehetra teny. Izy nitory fa mibebahy ianareo, Matthieu 4:17, mibebahy ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Za koa mino tanteraka fa tsy azo mpianatra loatra io resaka fanjakan'Andriamanitra io, fa mitovy amintsika ihany a, ohatran'ny hoe automatika zany fotsiny le izy. Zay fotsiny, zay aza raisina lavitra, aza mitady lavitra, fa zay ny fandehan'le izy. Dia androany tsika ifampiresaka mikasika an'le izy. Amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mizara zavatra tahaka izao hoe ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy a dia tsy hoe herina etsy fa izy ao anatin'Andriamanitra. Inona amin'izay tia resaka ty? Ny fanjakan'Andriamanitra izay ambaran'i Jesosy eto hoe ho tonga ny e, dia satria ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tonga ary tsy eto amin'izao tontolo izao. Azonao le izy tsy eto, tsy manjaka eto Andriamanitra. Ity tany ity a dia an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, fa Andriamanitra tsy manjaka eto amin'izao tontolo izao. Ozy izy ny Efesianina 4:9 manomboka amin'ny 10 angamba izy raha tsy diso milaza zavatra tahaka izao hoe isika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifana sy ny fanapahana sy ny fanjakana izao famaizinana izao. Inona zany no manjaka eto? Ny famaizinana no manjaka eto, tsy fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Eto amin'ity tany Madagasikara ity na dia miteny ary ny olona hoe Madagasikara ny Kristy e, inona koa Madagasikara firenena kristiana sy ny sisa, fa tsy fanjakan'Andriamanitra eto. Zay no nahatonga an'i Jesosy ny teny hoe ho tonga ny ny fanjakana satria mbola tsy tonga la izy. Ny vavaka izay napetraky ny tompo tao am-ponin'ny mpianatra ary azavain'ny tompo amintsika ankehitriny ny sitrapon'Andriamanitra. Zay la tonga le toy hoe ho atao an'iny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, satria maninona any an-danitra ny fanjakany. Ozy Jesosy tsy eto ny fanjakako, tsy eto ny fanjakako. Ary ozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny mpianatra any an-danitra ny fanjakantsika, ary any ihany koa ny andrasantsika mpamonjy. Manazava aminao aho zany aloha eto amin'izao tepoka voalohany izao, eto amin'izao ampahany voalohany, amin'izao tapany voalohany izao, fa ity fanjakana ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy fanjakan'Andriamanitra, tsy manjaka eto Andriamanitra, tsy manjaka eto Andriamanitra. Zay aloha voalohany. Zany raha lasina bavy a mahatonga antsika tsy gaga, ary ambaran'ny Petera mazava tsara aza gaga. Tsy gaga itsika raha miapotika izao tontolo izao. Tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny restauré an'izao tontolo izao a ho tsara tarehibe, mate-onina, mate-hipetraka ohatran'ny saedena sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy planin'Andriamanitra zany. Fa izao tontolo izao a dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra Jaona voalohany 2:1-4 ny tany sy ny lanitra dia ho levona. Tsy Jaona voalohany zay ka, fa ny Jaona voalohany 2:2-4 mandalo izao tontolo izao sy ny filany, mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Ny tany sy ny lanitra dia ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Zay nambaran'i Jesosy Kristy. Ny tany sy ny lanitra dia ho levona, dikan'izany ny planin'Andriamanitra ao amin'izao tontolo izao dia fahalevonana.
azagaga isika ny amin'ny zavatra maro isan-karazany izay mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity. Azagaga isika ny amin'ny fahefana eo am-pelantanany gentlisy. Be deaibe n'olona mbola mametraka fanontaniana fa manina ary misy ohatran'izany. Fa manina ary n'olon-dratsy no mitondra. Fa manina za tsy resaka mpitondra izako aso deverinao pastera va ahoana lazainao zay na zay tsy andeha hivavaka antsoma zay ary miaraka amin'io tsy izay zavatra resako eto zavatra ambangovangony amin'ny akapobeany fotsiny izay mety hitasika ny fiarahamonina any irahanina ohatran'izao irahanina ohatran'izao le mpangalatra mahazo an'ity le ohatran'izao mahazo an'izao. Fa maninona n'olona ohatran'izao no lasa mitondra aty sy lasa mitatany aroa sy lasa gouvernoura sy lasa mpitarika aty sy mpitarika aroa satria fanjakany zao famaizinana izao fanjakan'ny famaizinana eto amin'izao tontolo izao. De azagaga mihitsy isika ny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany satria mbola tsy tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy miresaka mazava mihitsy hoe rehefa mivavaka ianareo de zao no tokony hibahanao amponareo. Tsy hoe hidina ny eny vary hovovonjy any Madagasikara ohatran'izao anye ho tafavoaka any eny fireneny sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny zavatra tokony hibahanao ampon'ilay olona izay miantso an'Andriamanitra ho rainy de ahoana? Ho tonga ny eny fanjakanao. Ny zavatra zay ao ampon'Andriamanitra sy ao ampon'i Jesosy Kristy tompony antony aviny teto amin'izao tontolo izao de tsy misy afa-tsy zavatra tokana ny atongava ny fanjakana. Hoy izy ny ten'Andriamanitra milaza isika de mampafangana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ny fahatongavan'ny fanjakana. Rehefa tapitra ity zao tontolo zao ity ny tantaran'ity zao tontolo zao ity mbola misy etapy be deaibe. Mbola misy zany zao aloha tsika miaina ny atao hoe fiandoham-pahoriana. Zao zavatra hitatsika rehetrarehetra zao. Hitatsika any amin'ny rehetrarehetra any any mbola tany mangatsika any amin'ny pôle nord, pôle sud. Be deaibe ny glasy efa mitsonika. Me mitsonika ary rehefa me mitsonika ny glasy ny loza amin'izy io de mitombo ny abetsaky ny ranomasina de me mandrakotra ny tany izy. Zany mampatonga ny tsunami ohatra zao de misy glasy mitsonika tampoka any ambadika any de atosiky le lasa misy rano fatran-drano be deaibe tampoka be zany miampy de atosiky ny zavatra iny de lasa mivadika tsunami manarona tampoka manosika tampoka le ranomasina ho eny an-tanety. Zay ny antony hoe ny zavatra rehetrarehetra zay hitatsika jereo zao tsika efa migadona septambra mbola tsy ahy be ihany le andro mafana za mangatsika andro tsy tapa-kevitra tsy ahy mihitsy zay tiany atao. Fa zany zavatra zany raha lasianabavy de tsy mahagaga satria manina ao anatin'ny fiandoham-pahoriana isika. Vita ny fiandoham-pahoriana de hiditra ao anatin'ny fahorim-be zao tontolo zao de tsy na fanjakany zao zay vao tena hiakatra faratapony. Jereo tsara le etapy nisy foana Jesosy nanatona an'ilay demoniaka teo amin'ilay tany izay lazainy hoe ndao riapita tsy tadidiko na Genesareta sa ina tsy tadidiko tsony. De lasa izy nakany de rehefa nahita azy le demoni de ahoana nambara le demoniaka? Tompoko nandoalika izy teo anatrian'i Jesosy tonga anasazy anay alohan'ny fotoana va ianao. Mafantatra tsara mihitsy le demoniaka fa zao fotoana zao mbola fotoana anay zao fanjakanay zao izahay no mitondro zay no manao tianay rehetrarehetra tsy azo feran'izany. Nizanizy ivavaka, nizanizy angataka, nizanizy androaka devoly, nizanizy hiteneny rano Jesosy mandrakotra amin'ny Madagasikara ray manontolo. Fanjakan'ny famaizinana eto. Fanjakan'ny famaizinana izao tontolo izao. Tsy mahagaga zay zafa mitranga fa mbola tsy tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mandeha le fotoana tapitra ny vanim-potoana ny atao hoe fahorim-be de miditra amin'izay amin'ny ady voalohany aloha. Rehefa vita hoe fahorim-be io zany de ho avadika indray aloha ty tany ty. Eo amin'izay nihiditra ny atao hoe fanjakan'i Kristy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy mekoky ao anatrika biby ty misy aloha zany ny olona voavonjy ny fiangonana enganenga ho enao zany. Amen. Izay tsy andalo ny fahorim-be fa ho voavonjy. Rehefa vita zay makany an-danitra aloha vetivety
mandritra ny atao hoe fampakaram-bady zanak'ondry zany hoe manao fety amen tsika tia mariazy reny any ny tena izy mariazy be mihitsy fa eto amboniny tany fahoriana inversena le izy satria zao nambaran'i Jesosy akehitrinnareo izy mitomany fa maninareo no mitomany satria fanjakan'izao famaizinana zao nipetrahantsika tsika tsy mila gaga aza gaga fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be no andovantsika amin'ny fanjakana lanitra zany nambaran'ny apôstôly tsy gaga isika ny amin'izany fa ho avy ny fotoana ivadika alahe ivadika fifaliana ny alahelonareo zao tontolo zao nareo izy amin'izao fotoana zao mitomany zao tontolo zao mifaly fa ivadika ny rasa izy ndray no mitomany isika no mifaly mifamadika le izy mandalo fahoriam-be ny zanak'Andriamanitra mandalo ny atao hoe noce de l'agneau na fampakaram-bady ny zanak'ondry fetsy zay zavatra ray zay rehetrarehetra tsy mekoka eo anatry amin'ny bibidia mandritra ny 7 taona 3 taona sy tapany tena matanjaka be fa 7 taona ny tena lavany dia miverina manapaka eto amin'ity zao tontolo zao ety miaraka amin'ny Kristy miaraka amin'ny Kristy zay ny atao hoe fanjakan'i Kristy ary fotoana ho tonga ny eny fanjakana ary fotoana aloha voalohany indrindra mbola tsy tena complet ny fandresena io satria maninona ny fahafatesana mbola tsy resy zay mahatonga azy milaza hoe ny fahafatesana ny fahavalo farany izy tsy maintsy ho resena mbola mety maty ty vatany ty mandritra zay fotoana zay tapotra ny arivo taona ho resena ny fahafatesana ary ho idina any fiainantsy tany amin'ny fahaverezana mandrakizay amin'izay ny satana sy ny firongony rehetrarehetra zay vo complet ny fandresena miditra amin'izay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra maro tsy misy nitsony ny faratsinina ny kely ary tsy misy nitsony fahoriana ho fafaly ny ranomasy rehetrarehetra tsy misy alahelo intsony fifaliana mandrakizay ary fiderana mandrakizay an'Andriamanitra zay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra azonao ve le izy ka raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ho tonga ny eny fanjakanao ho avy ane zany fotoana izany ho tonga aingana ane zany fotoana izany ary mivavamba hatongavany zany fotoana izany zay le vavaka izay nampianarin'ny tompo ny zavatra izay tokony hibahana ho ampon'ny olona izay miantso an'Andriamanitra ho rainy dia tsy ny amany io problema ny eto amin'izao tontolo zao amen tsy nitsoahany amin'ny fahoriana tsy asitrana ny aretiny tsy afaka an'izao rehetrarehetra zao jere tsara le hoe meo anainy io ny anasazany hoe are alahatra ny olona mantsy any any ny tena masaka ao an-tsaina nefa iny anna sahaza ho anay iny ary mbola zava-panahy sy evi-panahy ihany koa ny ambaran'i Jesosy mikasika an'izy iny fa ao matotoko fa eniny io ihany izy dia manambara fa na dia tsy mangataka akory ary anareo meno rainareo zay ny an-danitra zavatra raha resaka sakafo meno maimem-pona fa inona ny tokony hibahana ao am-potsika ny fanjakany zao izay mandendeha eto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa avy nandray ny famonjeny Jesosy Kristy ny zavatra izay tokony hipetraka ao am-poko dia zao ny fanjakan'Andriamanitra ho ataoko anao ary natsoinako hiasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra efa atao anatiko a zareo zany le fanapahana mandeha tsikelikely le izy eo amin'ny tsy hita-maso dans l'invisible ao amin'ny tsy hita-maso dia efa manjaka any anatintsika Andriamanitra amen rehefa nandray ny famonjena marina ianao manana antoka ianao fa ao anatinao Kristy dia Kristy mpanjaka ny ao anatinao manava misy fotoana tsika mety tsy manao sitrapony manava misy fotoana mety manao beloa ihany amin'ny maha-olombelona misy fotoana miziriziry fa rehefa tafiditra ao izy dia efa fanjakany Kristy ny ato zay ny nahatonga azy ny laza hoe nomena fanjakana tsy azo ampiororona ianao amen misy fanjakana ao anatitsika ao fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy janona ao anatitsika ny fanjakana fa meno an'izao tontolo zao amen ary rehefa feno ary rehefa voavonjy ny ondry ny Kristy rehetrarehetra dia ho avy izy eny amin'ny rahany lanitra amonjy ny azy aloha voalohany indrindra avy eo izy anao le deuxième repêchage an'le olona zay tsy mekoka eo anatria amin'ny bibidia fa ho alainy aloha le olona izay fiangonany ho atsangany aloha le olona izay efa maty taloha nisy ny martyra nisy ny maty fotsiny tamin'izao fa zay olona ao amin'ny Kristy dia mitsangana aloha zay natao hoe fitsanganana voalohany a dia ho an'ny olona izay andova ny fiainana mandrakizay ary hiditra amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry fitsanganana faharoa kosa dia ho an'ny olona izay hovery mandrakizay tsisy olona mitsangana faharoa ka mbola misy chance ho vovonjy
zay natonga andenin'andriamanitra nylaza andriamanitra hitsarany olona rehetra araky ny asany avy satria manino tsy nandray fahasoavan'ireo olo ireo dia tsy maintsy tsara inaraka ny asany dia hitsangan'izy izy ny sasany laza hoe taizenao no hitanay nigadraka tsy novanginay taizenao no hitanay nona ka tsy nomenay hanina mangetaheta tsy nomenay rano satria tsara inaraka ny asany le olo tsy manana mpisolo vavy izy fa isika tsy tsara inaraka ny asantsika fa fahasoavana ny amonjenatsika tsy avy amin'ny asa fandrao irehare fa avy amin'ny asany Kristy dia voavonjena rehefa voaraiky ny famonjen'i Kristy dia manetatra ny fanjakany no ataoko eto raha lasianabavy zao afatra ifampizarantsika izao ampatonga antsika tsy hanao fahazarana fotsiny ny raina izy eny an-danitra fa metraka fanontaniana amin'izay isika ary afantatra amin'izay isika hoe za ve le manantatra ny fanjakany lanitra sa za le manao vatsiny hoe hodongany eny fanjakanao ohatra le olona mipetrapetraka eo ambola tabatra karakarao sakafo rakizy miandro fotsiny fa tsisy an'izany ny olona izay nandray ny fanjakany lanitra ny olona izay rehetra nandray ny fanjakany lanitra dia manana mission ho amin'ny fahatongavany zany sy ho amin'ny fataterahany zany sy ho amin'ny fataterahany sitrapoko na ny any anatiko any ary zay ihany koa ny avian'i Jesosy Kristy zao izy tsy avy ianao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka inona ny sitrapony zay naniraka ny atongava ny fanjakany misy tantara be dehibe izy io anomenan'i Jesosy ny fanjakana sy ny fahefana ao amin'ina misy an'iny Filipiana toko faharoa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy ny nanomezana azy anarana zay ambony no ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy mandola lohalika rehetra na efa tany lanitra hatrany ambany tany ozy izy ihany koa Jesosy nylaza rehefa nitsangana tamin'ny maty izy efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany any hoe ampelantanan'i Jesosy le izy any am-bokin'ny Apokalipsy amin'izay izy dia milaza rehefa vita zany rehetrarehetra zany vita le parcours rehetrarehetra vita ny famonjena voahity Satana ho averin'i Jesosy eo am-pelantanany ray amin'izay ny fahefana ho averina eo am-pelantanany ray ny fahefana zay ny finanana zay ny fanjakan'Andriamanitra izay andrasantsika ary isika dia tsy miandro fotsiny ihany fa isika dia mpiara-miasa amin'ny Kristy atonga ny fanjakany ho tonga ny fanjakany raha vao tsy izay ny aopontsika raha lasianabavy dia manao ohatran'ireo mpanompon'Andriamanitra mampalahelo sy mampahonena ao amin'ny testamenta taloha foana isika inona moa zany zavatra saika sola afaka ny diako nahita fanambinana ny ratsy fanahy to tsy maheno marary izy to tsy mamisy problème ary ty atodohantsika ty sélectif ty misafidifidy ty rehefa tratra ny olona ty dia ohatra ny sambatra daholo ny olona rehetra manodidina azy rehefa tratry ny olona izy zay ohatra ny sambatra ianona ranga tsimba zao ianona ranga Jesosy fa maninona dia ohatra zao manjoay rehefa tsy mahazo inona moa ty izy ty rehefa tsy amin'ny couple izy tsy mananamana izy ohatra ny sambatra ohatra mahita couple be dehibe mihitsy izy fampitatana daholo ary ny olona rehetra fampitatana daholo izy rery amin'io mahita an'izany le olo kafa tsy mahita an'izany mihitsy satria le atodohany mifantoka amin'izay zavatra ny saitsika raha lasianabavy zao nambara le rahalahy teo ampitarihana teo sao de reraka isika ndraindray tsika variana ndraindray tsika sondrina fa ny antondiantsika eto ambonin'ny tany dia anorina ny fanjakan'Andriamanitra iara-iasa amin'ny Kristy ampody ny fanjakana lanitra raha ohatra zao ranabavy ato zao dokotera ohatra ny asany izy tsy dokotera ny antom-pisina fa dokotera fotsiny ny fomba ampiasain'Andriamanitra sy lalam-piainana hitondran'Andriamanitra azy ampiorenana azy atongava ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalany misy para daholo za zao nianatra anao resaka informatika fa ny antom-pisiko tsy anao informatika fa fanjakana lanitra ary rehefa tonga vanim-potoana izay voatendrina raiko ho amin'ny famonjena dia tonga saina hoe aiza tsy zanaka zao tontolo zao aiza zanaka ny lanitra ary ho amin'ny fanjakan'ny antondiako eto ka na inona problema mety menjady ao anatin'ny fiainantsika zao no mila fantatrao pitsopitson-javatra reny pitsopitson-javatra
azany amipitsopitson-javatra ny ametrahanao ny fisainanao, ny fonao, ny fanantenanao. Fa raha amin'ireny ny ametrahantsika ny fotsika, ny saitsika, ny fanantenantsika, dia hoy zay hoe anao ohatran'ny asafam-panao salamo isika, saika solafaka ny tongotry nahita fanambinany ny ratsy fanahy, saika solafaka mahita ny zavatra rehetrarehetra. Dia lasa te hitrotra ianao any anatinao andry, dia manao ohatra amin'ny mpianatra ianao. Zay ny tenenako anao, tsy azonareo mihitsy io fanjakana lanitra io, ratsy efa tia orina be, efa miditra asan'ny apôstôly toko voalohany, mbola miteny any ry zalahy. Hozy izy ny teny Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany indeny vavany, azo hery ianareo avy amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Zao navaly ny mpianatra azy, tompo ho amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely, satria manino mbola tsy mipetraka tao am-pony ny fanjakan'ny lanitra. Isika dia amin'ny fanjakan'ny lanitra, propriété ny fanjakan'ny lanitra isika. Ino moa tika citoyen? Miteny gasika. Citoyen fonina zo-pirenena, mizaka zo-pirenen'ny lanitra isika. Ary ity zao tontolo zao ity dia mandalo fotsiny any isika. Raha vao tsy ao am-potsika fa mandalo fotsiny any isika eto, dia anangona ny anjarantsika isika. Ary tady foana tahaka n'izao tontolo zao. Sa tsy zay ny ataon'izao tontolo zao? Mitady ny anjarany foana. Ity anahy, ity anahy, ity anahy, ity anjarako. Dia raha vao misy mikitikitika an'io, toriako any amin'ny tribunaly, toriako ary amin'ny polisy, toriako ary any ana, dia jereo sa fa misy amin'izao fotoana iainantsika zao fa feno olona be dia be eny miady ny anjarany. Satria manino? Eto ny fanjakana, eto ny anjarany. Fa isika kosa tsy eto ny anjarantsika, ary mila mipetraka ao am-ponao fa fanjakan'ny lanitra ny antom-pahavelomako eto. Matoa mbola velona, tsy hoe tsy nahavita didy amin'ny ankohona na tsy nahavita didy amin'ny fiarahamonina, fa ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mbola misy parako amin'ny fanjakan'ny lanitra, mbola misy anjarako amin'ny fanjakan'ny lanitra. I John apôstôly efa 100 taona vao maty, satria maninona? Manana para be mihitsy izy. Tsy maintsy voambara amin'ny John aloha ny apôkalipsy ray manontolo, zay izy vao mahazo maty. Nalefa sisy tany amin'ny nosy Patmos John, dia tany izy nahazo ny révélation mikasika ny apôkalipsy. Tsoatran'izay kosa nefa Jakoba rahalahy, jereo mampirahalahy izy roa lahy, samy zanaky Zebedio. Jakoba ny anarany anankiray, fa iny ny apôstôly voalohany indrindra, maty taorian'ny Stefana. Maty Stefana martyr an' Jesosy voalohany, maty ndray vonony Herôda Jakoba noho ny avy eo. Satria manino? Tapotra ny ilana azy eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ireo rehetrarehetra hoe tsisy miady varotra daholo, satria fantany fa tsy anazy izao. Fa raha mbola hiady varotra isika eto amin'ity zao tontolo izao ity, ianona mahazo fitahina, ianona tao mahomby, ianona tao mety, ahoana ny anahy Jesosy. Jesosy io tadoreraka ny foko zany. Ina le mareraka ny foko? Miady varotra ny amin'ity fanjakan'olona ity. Fanjakan'olona eto, ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ianao vahiny sy mpivahiny. Zany vahiny sy mpivahiny zany étranger, vazaha, teneny le namanao vazaha atsika hoe vazaha tsika, tsy eto ny anjarantsika. Tsisy vazaha miady tamin'olona zany na tsy malaika fa anaty tratra fitsaram-bahoaka amin'izany. Tsy misy vazaha miady be tsy malaika hono izy fa anazy io. Fa ny gasy ny eto, ny gasy no mpitondra eto, ny gasy no mifeny eto, gasy ny président na dia kelikely maso ary izy, gasy io, gasy ny prime ministre, gasy daholo reny. Misy ohatran'ny karana am-poziny fa mbola gasy ihany izy ny tompo tany tsinona. Fa ny vahiny sy mpivahiny tsy manana toerana eo, na dia ohatra vazaha koa ary le mera, gasy koa iny, fa tsy vazaha. Fa ny vazaha mandalo fotsiny ihany, manao tourisme, mandany voly, miditra amin'ny hôtely, mipetrapetraka, tsy anazy koa ny hôtely. Fa vita séjourny, lasa izy mody. Dia ohatr'izay ihany koa tsika raha lasiana bavy, ho tonga ny eny fanjakanao,
ny fanjakan'ny raitsika tsy eto amin'izao tontolo zao. Ity mandalo fotsiny ihany azavarina eto ianao. Raha misy problema eto, problema mandalo zany tompo, problema mandalo ty. Tsy tiany anorenako ny foko, tsy tia ny fanjakako, tsy manam-bola volana. Ozy izy Jesosy mihitsy nilaza eto ty vola jerena, sarin'izy io, meo ankaisara zay ankaisara io. Jerenao le sary zany, tsy haiko tsony sary am'izao sarin'izy io na sarin'izy. Fa raha misy sarina ranga amin'ny satroka iny, any lenga amin'ny satroka iny. Fa tsy hainao ny tompon'iny. Fa tsy tomponin'ininy zany tsika eto amin'izao tontolo zao. Fa tsy tia ny fanjakatsika. Fanjakatsika le arivo taona ny voalohany ary le maharitra mandrakizay ny faharoa. Zay nampatonga Jesosy nilaza miara-manjaka aminy mandritry ny arivo taona. Fa maninona miara-manjaka? Elaela kely vao natakatra an'ilay izy fa ahoana ary zany miara-manjaka izay? Ka rehefa mpivady raha lasy anambavy dia miara-manjaka, sa tsy zay? Ny mpanjaka dia manambady izy ary ny anarany vadiny dia iny mpanjaka vavy, sa tsy zay? Fa rehefa mbola mpifamofo fotsiny izy tsinotsinona. Tsisy olona mihitsy ka hoe fofombady mpanjaka dia iseho azo hoaninina sy iseho azo hoaninina, petrapetraka miafinafina any aloha. Fa rehefa vita amin'ny mariazy zay mahatonga le fampakaram-badiny zanak'ondry tsy maintsy atao aloha any an-danitra. Zay vao manjaka miara-manjaka amin'ny arivo taona, fa tsy miara-manjaka aminy raha vao tsy vita ny fampakaram-bady. Zay ny fandehan'ny raharaha dia miara-manjaka amin'ny arivo taona aloha. Vitsy zay zavatra zay, tsaraina izao tontolo zao, tsaraina ny olona rehetra alefa ny fahaverezana mandrakizay, atsangana le olona maty tsy tao amin'ny tombo. Vitsy zay zavatra zay, fanjakana tsy manam-pataperana amin'izay miaraka amin'ny Kristy. Tonga amin'izay ny fanjakan'Andriamanitra ary zay no andrasantsika eto. Tsika mandehandeha io zany dia maninona? Miandro ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ozy ny tenin'Andriamanitra manafaingana kan'izany. Ny fanjakantsika izay toritsika dia ny fiainana mandrakizay. Zay ny mahatonga antsika mitory ny fiainana mandrakizay. Tsika tsy mitory ny tsambaratelo ny fananakarena na ny tsambaratelo ny fahombiazana, mbola fanjakana zao tontolo zao zany, fanjakana zao famaizinana zao zany. Fa ny antsika ny toritsika dia ny fiainana mandrakizay, satria zany ny fanjakan'ny lanitra. Zany ny fiainana mandrakizay zany ny fanjakan'ny lanitra, ary zay foana tsy maintsy toriana. Ny fiomanana ho amin'izany, ny fanangonana olona no amin'izany, izany tsy maintsy toriana. Zay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra, ary zay ny atao hoe ho tonga aneny fanjakanao. Rehefa manao an'iny vavaka iny zany ianao dia alohan'ny atongavanao amin'ilay frazy fahatelo vao manomboka mihitsy hoe raina izy eny an-danitra aloha lohany dinika. Za ve le maniry hiavian'ny fanjakany, sa za le miady varotra aloha mbola hijanona kely eto any Jesosy. Aloha mbola hijanona kely eto any tena. Ozy za tsy haiko moa efa tantaraiko teto na tany amin'ny Facebook hoe nisy fotoana maty le rahalahy anankiray zay mpanompon'Andriamanitra. Toy izy le rahalahy anankiray niresaka tamiko, Asisy rahalahy. Zay moa rehefa fampiantso dia fampiantso anarany, Asisy tova, Asisy. Sambatra izy any amin'ny Jesosy, sambatra izy any amin'ny Jesosy. Aivy eo ok, sotra ny tompontsika, sambatra izy. Dia lasa izy nandeha tany, nandeha tany. Verina indray izy avakadiny roa, fa zao zay nandritra ny vanim-potoana zay mantsy nahita zavatra rehetrarehetra tao dia nresahany le dokotera. Mila mitandrina, tandremana ny sakafo, exercice, mila mitandrina tsara mihitsy. Toy za miainandraraytena, mila mitandrina zany fa sao dia sambatra. Satria toe sambatra izy fa lasa. Aveo mila mitandrina sao dia sambatra oatra anazy zany. Midika zany fa tsy tafapetraka any am-potsika io zavatra io. Azonao le izy resaka ka atao manjakan'Andriamanitra. Avy le ny tena problema amin'ny saintsika olombelona mantsy le avy Jesosy tiatsika. Fa le hoe tsika andeha hoany aloha ianao makaty. Anao makaty fa za ty alao tsy za makany fa ianao makaty, zay ny tena tsara indrindra. Fa ity fotsika ity mila marina tsara ny finoantsika, dia mila marina tsara ny fanatenantsika. Mbola tsy vonintsika amin'ilay fitoriana fa mety ho avy fotoana mety mba vonina ihany ny fanahintsika. Fa Paoly rehefa miresaka ny fahafatesana io dia zao nolazainy rehefa miresaka azy hoe raha velontsika ny tompo, matsika ny tompo, ka na velontsika na maty any tompo fontsika. Ohatrany hoe tena tsisy dikany zany.
ay maty rahalaray Paoly maty rahalaray ay maty izy velotsika ny tompo matytsika ny tompo toy izy lalana tao anorona ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao mila miorona ho ampotsika zany tsy mampatahotra anao amin'ny resaka an'le teo hoe sao dia manomboka zao misy tsy mety manao tsony le vavaka raha vavaka nampianarany tompo dia miandro eo fotsiny le olona manao daholo izy eo fotsiny tsy zay tiako lazaina anao fa le fampiorenana ny fotsika mihitsy ho amin'izany fanjakantsika izy fa rehefa miorinao ny fotsika miadana ny aminatsika dia gaga zao tontolo zao fa atao miadana reny efa tsy manam-bola oatra anay zao tontolo zao nge manam-boly zao tontolo zao nge manana an'izay rehetra hifaliany fa arakaraka ny ananany izay rehetrarehetra hifaliany vao mainka tombon'ny fahoriany hitanao re teknôlôjia rehetrarehetra zao teknôlôjia natao anampy anjanak'olombelona ireo ao anatin'ny fiainany fa arakaraka ny tombon'le mpanampy vao mainka meory any ny zanak'olombelona nampitomboana le mpanampy zany ianao mena tomobila amin'izay ianao tsy mandeha miasa lavitra tsy lany fotoana ianao ao anatin'le izy vao mainka me mitombotra izy mialina be indray izy vao moty any ny fiainan'ireo olona mipetraka ny lavitra be reo aloha tena niatretra lizy mihitsy tena sarotra amin'ny enina maraina mivoaka ny trano a manjary tratry ny embouteillage alina be vao mody nisy fotoan'izay nandeha nitory tany Moramanga tamin'izay nitory voalohany tamin'ny Moramanga tsy mba misy embouteillage zany rehefa lahady nitory farany tamin'ny Moramanga zay embouteillage tsisy ohatran'izany eo mihitsy vao tonga sainy raha reto olona reto zany dia lasa tsisy andro na iray araka mipetraka ao an-trano fa voaka foana mahita le foana isaky ny mihetsika mahita tedavina foana rehefa mitady vola dia efa nahazo an'ity dia rehefa eo zany hoe rehefa mahazo e rehefa mba miaina dia efa ohatr'izay fa arakaraky ny tombon'le izy me mitombo indray dia me mitombo koa ny besoin miasa bebe kokoa indray amin'izay mba afaka mba mandeha vakansa indray dia miasa bebe kokoa indray amin'izay mba hanemorisy indray mandeha vakansa bebe kokoa indray any Dubai tsy inona ny antony zao miasa be dada amin'izay tsika makany Dubai tapabolana fotsiny amin'io raha be indrindra herinandro fa vidin'le vakansa Dubai herinandro heritaona tsity dada zany ny fiainan'izao tontolo zao zany ny fanjakan'izao tontolo zao ary tsy mitandratsika tafampita any am-potsika zany fotom-pisainan'izao tontolo zao zany ka dia mihirahira fotsiny tsika tonga ny fanjakanao fa fanjakan'izao tontolo zao ihany ny tianao higalabonana ary tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanany fa sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanany dia ny aina fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ity mahazo tsika dia misaotra ny tompo misaotra an' Jesosy indray amin'ity sakafo ity zay mahazo bebe misaotra tompony amin'ity sakafo menao ity zay mahazo kelikely misaotra ny amin'ity ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny rehefa tantara izy nikasika ny omana io ny latsaka zay nanangona kely ozy izy tsy nanana ny tsy ampy ary zay nanangona ny be tsy nanana mihoatra zay ny atao hoe sahaza ho atsika mifaliany amin'izay tonga eo fa fanjakatsika tsy tombon'ny tany fa ny mandrak'izay ka zay mandalo eo misaotra ny tompo manampy anao daholo renireny problema reny manampy anao hifantoka amin'ny fanjakan'lanitra ireny anitatra amin'ny fanjakan'lanitra le mpampiasa masika be manampy anao amin'ny fanjakan'lanitra zany élément daholo reny aza reny mataitra aza reny mataitra manondro fotsiny ireny tamin'ny herintsika nyresaka le aretina sy le problema le tsy mety afaka tsy zay dia ozy izy tsika hoe rehefa mitranga ohatran'izay le izy dia misaoran'Andriamanitra fa nifahalemeko menako inona le heriko atateraka amin'ny fanjakan'ny lanitra atao anatiko ampitatra amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalako zay ny atao hoe ny heriko reo fahalemena rehetrarehetra izay tonga le zavatra tsy afahako manoatra rehetrarehetra tamin'ny hery ianao mety tsy nanam-bola falifaly ianao azo an'le teny saotra Jesosy faly any amin'ny tsy fananam-bola fa androany manao hoana so dia lany ny dozin'le izy lany dozy paster faly alahady faly latsy ny talata larobi tsy tatoko tsony ezaka ihany afa-tsy nety mandalo zao tontolo zao sy filany fanjakan'ny lanitra ny maharitra mandrak'izay ny zavatra rehetra omenantsika memem-pona daholo mba hifalitsika maninona ny falitsika ampatonga atsika avokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra zay rery ihany ho tonga ny eny fanjakanao ho atao
ny sitraponao eto tany tahaka ny an-danitra ny an-danitra ositsika efa vita eto tany sisa zao amen vavakantsika amin'ity andro an'io ity a dia efa fantatra ny sitrapon'Andriamanitra manolora-tena ho amin'izany amin'ity andro androany ity dia miresahan'ny tompotompo mba tsy banjina be intsony a za tsy miteny anao hoe aza rarahina ny ankohonana aza rarahina ny zavatra maro isan-karazany aza atao ny asa sy sisa fa tsy sany ny antom-pisitsika sy ny antom-pahavelomantsika fa ny ampodin'ny fanjakan'ny raitsika zay no nataony Jesosy teto ambonin'ny tany nitory ny fanjakan'ny lanitra nitory ny fanjakan'ny lanitra ary nitady zay ampodinany zany izy ny nanomboka satria izy ny santatra satria izy ny voaloham-bokatra satria izy ny lamatohany zay nitsangany dia anjarantsika kosa izao maneke ho fitaovana maneke mba tena anana ny fanjakan'Andriamanitra tsika ny anatsika ary ho mpiara mandova amin'ny Kristy ho mpiara mampandroso an'izany sotra indrindra tompo